Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alarobia fa 5 ny volana avrila 2025. Ry ava-malala amin'ny Tompo anio aho dia anambara aminao any amin'ny fahitana izay naseho ny fanahy masina tamin'ny sabata fa 12 ny volana febroary tamin'ity taona ity izany. Raha ohatra ka nanaraka fitoam-bavaka en direct ianao satria isaky ny asabotsy izany dia misy izany ny fitoam-bavaka en direct. Ry havana tamin'io fotoana io dia nahita fahitana aho tao anatin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra izany. Fa alohan'izay dia manasa anao aho hiara hivavaka amiko hametrahantsika n'izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo irery ihany satria izy no lehibe indrindra ary izy no afaka anambara izay tiany ambara satria ny fanahy masina no mampiteny ary izy no miasa fa izao dia fitaovana fotsiny ihany. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy mankasitraka indrindra anao. Midera mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao. Tompo malala mangataka ny fahalehibiazanao. Oky ianao hiasa Jesosy. Oky ianao hikasika anay tsiraray avy. Zanakao eran-tany Jesosy mba tena hifoha ary tena ankatoanao. Jesosy Tompo mangataka ny ranao aho. Andrakotra isy ny ankohonako ary koa ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mangataka aminao koa fanahy masina oky ianao fanahy masina indray ny kontrola ny tenako manontolo ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany fa misandrata fanahy masina oky ianao ampatsiahy ahy ny zavatra izay nasehonao tamiko. Oky ianao no hiteny fanahy masina ary koa hikasika ny olonao tsiraray avy, ampihiratra ny masom-panahy ny tsiraray avy satria Jesosy zava-doza no anjoanay raha tsy miverina aminao izahay. Tompo malala ianao nefa niteny roay ny devoly kamy ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefany hanafiky anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ary le voniko amin'ny ranao zany Jesosy. Ny ranao dia manda afy manodidina anay ka ny asa maty fahavalo rehetra dia efa levina amin'ny anaranao Tompo ary mivelan-davaky ny elo izany anaran'i Jesosy efa Nazareto. Ka misaotra anao Jesosy ka ianao Tompo no anodidina zanakao tsiraray avy satria ianao Tompo dia afy mandevina ianao Tompo ka ianao dia manodidina anay zanakao tsiraray avy Jesosy miaro anay ka misaotra Jesosy misandrata ambony indrindra Tompo zaho tsy maintsy miena fa ianao kosa dia tsy maintsy misandratra ka misandrata Jesosy satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra voninahitra aneo anao rery ihany. Aleloia, amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo tamin'ny sabata fa 12 ny volana febroary 2025 ity zany dia teo amin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra zany izahako en direct araka ny nambarako teo izany. Dia ny zavatra niseho zany ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina dia momba ny amin'ny hoe vavaka nampianarin'ny Tompo izany. Dia tena nazavainy zany le izy ary ny zavatra maro zany tena hoe tsy tsapatsika tao anatin'ny io vavaka nampianarin'ny Tompo io fa nampianarin'ny fanahy masina zany tamin'io fotoana io. Ry havana, oka ianao hijery ny vidéo complet raha ohatra ka vonona ianao no androso ara-panahy. Satria mila hery isika mba ahafahantsika mahery bebe kokoa. Mifoaza Tompo satria ho avy Jesosy. Mifoaza satria ho avy Jesosy. Oka ianao amelombelona ny fanahinao amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny fampaherezana izay rehetra azonao horaisina satria raha tsy izany dia ho reraka ianao. Dia horaisiko izany ilay verset eo amin'ilay natonga ny fanahy masina nampiseho ahy fahitana. Dia ilay verset zany dia eo amin'ny bokin'ny Matthieu. Bokin'ny Matthieu Matthieu 9 izany dia eo amin'ny 9:12 izany dia zavaiko fohy alohany hanambarako ilay fahitana.
Matio 4:2-10. Hoy ny teny Tompo vakiako amin'ny anarany. Ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Amen. Ry havana io teny io tsy haiko ny eo amin'ny baibolinao fa misy zany eo akaiky le hoe elokay, hoe soratra hoe valo. Dia ery ambany ery le eloka izany dia manambara hoe trosa. Dia eo ambany kely tsika le am'le hoe aorian'le hoe elokay dia hoe tahaka namelanay izay meloka taminay. Dia io indray misy soratra hoe sivy zany eo akaikilay hoe meloka. Dia ilay meloka zany dia ambarany koa ten'Andriamanitra ery ambany amin'ny soratra kely fanazavana ery ambany zany hoe ny trosa. Ry havana, ilay hoe eloka izany tsika le mangataka amin'Andriamanitra hoe rehefa manao ny vavaka iny hoe ary mamela ny elokay. Io zany trosa zany io. Zany hoe misy trosantsika izany, tsy maintsy efantsika, tsy maintsy alohantsika izany amin'ny Jesosy. Satria Jesosy izy efa nanolotra ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Dia izay tenany Tompo efa natolony teo ambony hazo fijaliana izay no zany mila tokony ho raisitsika izany Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika, ary tena mankatoa azy isika satria izy ilay nanolontena no nitondra ny elokantsika, no nitondra ny trosantsika izany, ny fahotantsika. Ny fahotantsika zany no trosantsika. Io trosa io tsy maintsy hoentina eo amin'i Jesosy io. Fa raha tsy hoentintsika amin'i Jesosy io dia ambarako anao zavatra naseho any fanahy masina tamiko tamin'ny fotoana io. Dia io zany elokantsika io dia io zany hoe trosa io zany. Tsy maintsy tsika manaraka an' Jesosy, tsy maintsy tsika mametraka an'izay eo anatrehan'i Jesosy satria trosa zany io. Raha mitrosa ny olona anankiray tsy maintsy mamerina trosa. Izay trosa izay ny elokantsika dia efa nentin'ny Tompo teo ambony hazo fijaliana, fa mila isika manatona azy, mila isika mandray azy tompo sy mpamonjy fiainantsika dia atao batisa amin'ny ranobe tahaka an' Jesosy. Dia mila tsika mankatoa azy masina anatiny sy ivelany zay tsika vao tafiditra lanitra. Dia eo ambany kely indray le hoe tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ry havana, be dia be ny olona tsy mahay mamela eloka. Be dia be isika tsy mahay mamela eloka. Tsy maintsy mamela eloka isika. Tsy maintsy mamela eloka isika satria zany io eloka io raha tsy avelantsika ny elok'olona anankiray dia io zany dikany dia hoe ny trosa. Ny trosa. Izay ny trosa izay iny eloka tsy navelantsika iny no tsy atafidirantsika any an-danitra. Izy zany dia hoe ny trosa zany isika satria tsy namela ny eloka olona isika. Satria tsy namela eloka olona isika dia ny trosantsika, ny elokantsika koa zany tsy ho avelan'Andriamanitra. Ry havana mazava tsara amin'ny 4:20 eo amin'ny Matio 4:4 io ihany. Hoy ny ten'Andriamanitra ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba amela ny anareo ny rainareo izay any an-danitra. 5:12 koa ho vakintsika satria mitohy ireo. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Hitanareo zany izay le izy. Ry havana, raha mamela zany isika ny fahadisoan'ny olona, zany hoe ny trosantsika zany io, ny trosantsika tamin'ny olona izany, zany hoe misy olona tena hoe tsy fankazo amintsika na hoe diso tamintsika, ka raha mamela n'iny olona iny tsika zany dia afaka zany ny trosantsika, zany hoe ny elokantsika anatrehan'i Jesosy. Fa raha tsy mamela zany sika ny olona anankiray efa tsika mangataka amin'ny Tompo hoe Jesosy mamela ainy amin'ny fahotako, mangataka aminao Tompo. Tsy mamela antsika Jesosy, tsy mamela antsika ny Tompo raha tsy mamela ny olona hafa isika. Io zany le trosa, trosantsika dia koa ny trosa isika. 5:12 dia manambara mihitsy hoe fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona kosa ianareo dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Mazava tsara tompoko. Mila isika mamela ny olona rehetra. Mila isika tsy manana fahavalo. Tsy manana fahavalo na iza na iza. Mila isika
tian'ny olona rehetra. Ry havana, ny fahitana naseho ny fanahy masina tamiko tamin'io fotoana io dia teo am-panazavana an'io teny io aho, dia nahita aho zany olona anankiray ao anaty aizina, ary koa ny fitafiany dia maizina, dia mibaby ohatrana arona sase lehibe maintimainty zany izy io ao an-damosiny. Ary io arona sase lehibe babeny io dia hita hoe mavesatra satria miondrika kely zany izy io amin'ilay mitondra an'io zavatra eo an-damosiny io. Ry havana, ny fahitako azy teo an-loko dia tsy mitodika amin'ny côté misy azy zany izy, fa mitodika makany ankavia. Zany hoe andeha ho any amin'ny elo, satria iny zavatra babeny iny nampahafantary ny fanahy masina fa ilay trosa, na koa hoe ny trosa ilay tsy navelany. Iny zany no ahaverilay olona atonga azy any amin'ny elo, tsy ahafahany hiditra ny fanjakan'ny lanitra, tsy ahafahany hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ry havana, hitako misy teo an-loko ilay olona anankiray mibaby ohatran'io sakan-gezabe maintimainty io avy ao an-damosiny, ary miondrika izy satria tsapa hoe mavesatra. Ny fahotantsika, ny elokantsika izay tsy afaka tamintsika na mivavaka foana ary isika nefa tsika tsy mamela olona, na koa tsy nanatona Jesosy andray ny tompotompo sy mpamonjy fiainantsika, fa mandeha araka ny nofo dia ilay trosa hitondrantsika ny amin'ny elo. Ry havana, hitako hoe malalaka be ilay toerana, ary maizina dia tena maizina, ary tsapako ao anatin'io fahitana io fa tsy olona anankiray ihany no amin'io lalana io, fa ilay olona anankiray iny ihany no tena naseho ny fanahy masina tamiko. Ry havana, mila isika miova dia ny mbola misy ny fotoana. Io vavaka nampianarin'ny tompo io dia aza raisina ho fahazarana fotsiny ihany, fa tena mandiny tena tompoko. Fa sao de ho verimaina foana ny fivavahana ataonao raha tsy mahay mamela eloka ianao, na koa tsy manatona any tompo ianao. Mila isika manetry tena mamela zavatra rehetra ary manatona any tompo. Ry havana, tsy ho afaka isika rehefa tonga eo anatreny fitsaran'Andriamanitra. Tsy afaka hiteny na inona isika. Efa misy video any, satria efa nasehoan'ny tompo ahy olona anankiray teo amin'ny fitsarana, ary izaho koa nijoro teo ao arinany, dia ny tompo nijoro teo ankavanako. Dia tsapako mihitsy fa rehefa tonga eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra tsy zavatra azontsika ambara intsony, ary tena ho tahotra sy ovitra, satria tsy afaka mandahan-teny intsony isika eo anatrehan'i Jesosy. Fa rehefa tonga any isika dia vita treo ny itsika raha ohatra tsy nankatoa azy isika. Ry havana, mahereza tompoko, tadiavy ny tompo dia mbola hita izy miova, satria ny fanahinao no tiany tompo hovonjena. Zay nen'io fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Amen. Veloma tompo.